Malagasy Gypsum sy ny XL Radio manolotra ho anareo. Tantara amin'ity mandritra ity herinandro ity. Ralipo. Tantara amin'ity nosoratany Diariasina fanala. ireo namiaina ny tantara. Fanantenana razanak'olona. Hantasofilonena mamitina. Itrikina kalona. Ary safidy razafermana. Nandray feo. Santa finaritra. Nandrindra lafinara teknika. Tsy toaina arinazy. Nanatontosa. Diariasina fanala. Andro faharoa. Tiany vareraka mihitsy azany ka niasa nefa ty mbola tsy misasaka akory. Ny anoanana mihitsy tsy lazaina intsony. Le sakafo mba netiko ty efa lany daholo. Ary maninona moa zany raha mandeha mody amin'izay ahy. Raha pitso indray ty toizana. Sady ny andro koa ty efa mahay mandroso hariva ihany. Le hoetindray fitaovandrehetra dia aleo mandefa tsy asa zay raha mba efa nandrahoany raha soary ao indray le vomanga tao. Tena mamely dia mamely mihitsy zany anoanana zany ka so ihany fa mba tsy dia lavitra ny trano e. Aiza izany ry Ngaralipo a. Anga vita sady ny asa no ody sady. Ay vesefy. Rehefa tonga se ty arerahanty dia tsy maintsy mody a. Ary se ty ve zany lo avy taiza. Savy nandeha andrenindreny eraky ny tanana fotsiny indray. Aiza koa ry Ngaralipo dia hoe mirenireny fotsiny a. Avy nandeha nikarakara zavatra kely tery amin'ndralay tery a io. Dia andeha ody zao. Dry, fa inona koa mba natao ingateny ka? Sa nitady asa? Tsy zany ry Ngaralipo fa nilaza tampoka izy fa amidy olo leksiony ao dia mbola nikarakara kely an'izay nalehako tany. Raha azoko tsara zany dia nividiny le ty lekso andralay a. Dia taiza koa mba nahitany volevitanana zany ka? Leo aloha mody atsafaina. Ary tena efa lasalasa mihitsy anie nareo zany le zevy e. Aiza koa no hoe lasalasa fa mba manao izay mety fotsiny ry Ngaralipo a. Zany a. Fa ina marina moa zany mba tena asa ingaty. Anga mo hita ry Ngaralipo a. Io varotra vokatra kely ihany zao no mba fidiram-bolako e. Dia akoatr'izay reny asa tselika kely hitanao reny. Zany aloha ihany e. Fa hono ahy e. Mbola ao ihany anga ilay bisikletanao iny. Mbola ao iny ka. Fa hono misy lansy azy nga. Ka tsy zany manko a fa mikasany mba hividy bisikleta ato. Dia izay seka anontaniako anao hoe sao dia mba amidinao iny bisikletanao iny. Tena ilaina be mihitsy manko le izy amin'ilay fivezivezenako. Fa nanana very zay ty dia ho amidy a. Iny aza mbola ho ampinako. Hitan'ny se tsara manko zao fa efa nomboka ny raray ty atsaha ty ka tena ilaina be mihitsy iny ray amin'ny fivezivezena maro isan-karazany. Marina aloha zany e. Mba tsetratsetra tsy haritra fotsiny ahy iny ka. Fa rehefa mbola ampiasainao tsy maninona e. Efa elaela manko izy iny no tsy hitako ny entinao tsony dia no heveriko fa tsy dia ampiasainako. Fa zay aloha ry Ngaralipo fa misaraka eto ny lalantsika. Izaho mantsy eto no mivily fa dia manao velomanao e. Velomaritsea. Tena mba mitady anendritsindra mihitsy le sefy iny a. Ovidino le bisikleta. Mba matika amby tamin'le ry fotsiny a dia lazaiko hoe tsy amidy. Raha ela kosa aloha le zefa tsy ataoko matsindra zany a. Piasako zao no mendrika an'lahy. Ary angano sady ianao. Vita anga ny asa sa? Fa dia tavolera matoty fa hijanona ny foana nga zahay e. Efa rivana izao e. Anga moa za miteny hoe mijanona ny foana ianao hoe mba gaga fotsiny aho hoe notsady ianao. Zao raha misy tsy vao amin'ny efatra no mpiasa mbola tsy mody ako. Mbola tsy vita re ny asa. Fa natsiaro reraka fotsiny ahy tonga dia nody. Sady noana ihany koa ny za io e. Ny sakafo ny eto koa nefa tsy ampy fa tamin'ny atao andriany iny dia lany. Tsy ampy ahoana e. Varobe iny vera lipo no nampitondraiko anao dia lany daholo a. Eno a.
nefa ny nataoko misimisy mihitsy ilay izy mba hoe iverenanao rehefa tolakandro iny ay moa izany ka laninao tamin'ny atoandro daholo. sao dia verinao fa zavatra kely ary nataoko tany. Asa be ny raha matotiany nataoko tany. Kararo mihitsy ary mba hanovoky tsara. Raha nona teo angaza aminao everinao izy zavatra ho vita tany ka tsy maintsy mba manohana ny akoho any mba azahoako hery tsara. Ka na zany aza raha lipo mba fero ihany ny atendana fa tsy diso tafahoatra loatra ka. Zay mba mandatsalatsa makaniny izay mihitsy raha hitako. Zay rehetra ho an'olona dia tsy maintsy arahana latsa daholo. Fa nga moa izany midika hoe fandatsahana raha lipo sy avela kokoa ianao fa mandreraka be ka. Kenao ihany nanomboka teo e. Efa mba ho vita daholo izany izy any an-tsahany. Efa kely ho sisa mety rapitsongamo iny dia vitako. Zany aloha ihany fa hono e mba nandrahoanao ihany ve le vomana. Tsy nandrahoako. Fa inona koa ary zany ataonao zany? Efa fantatra fa tsy maintsy noana ny olona rehefa tonga vaniko mbola tsy andrahoana ihany le hanina. Tena tsy misy dikany aminao mihitsy ve ny asa be nataoko androany? Ka ianao anie tsy niteny tamin'ny maraina hoe andrahoy e. Za koa mbola be dia be ny zavatra nataoko tato an-trano. Tsy tato an-tsaiko mihitsy izany. Ka toko mba efa fantatrao zany. Za zao mba efa nanantena be hoe nandrahoanao le izy. Inona kory ny teo? Ao rehefa andrahoako sakafo hariva e. Sao marina ho raha lipo nandalo teo anie raha zaka teo e. Fa nandalo nanao inona teo? Dia tsy haiko fa momba an'izany resaka reo izany no natongavany teo. Nefa moa ianao mbola tsy teo dia milaza iverineo ihany izy rapitso. Fa inona moa izany zavatra mifanarihanareo izany raha lipo? Hitako tena sorena mihitsy manko izy tonga teo Inona mora soary fa tsy momba ilay vola nindramitsika tamin'iny ihany izany mitaky ny hamerenany ny vola iny manko hono izao iziko. Fa oviana moa sika nindrana vola tany ka. Ilay vola nindramitsika tamin'ny farany taona iny re izany angamo tsy tadidinao ilay sika nakany iny fa tsy ampy ilay vola nividanana an'ilay omby iny ka. Dia ny ambininy iny izy antaky izany. Maninona tsara hoe raha lipo. Fa angamo tsy efa nampitondraiko anao io vola iny hoe omena azy ka. Tsy nomenao azy akory indray ny volany ka tsy izany re raha soary fa mbola tsy nomeko azy tokoa iny. Maninona tsara? Izany hoa. Inona mihitsy raha lipo mitianao atongavana? Dia nataonao aiza izany ireny vola ireny? Sa laninao tamin'ny fatombehivavy tany indray? Vehivavy izy ary aminao ny andaniako azy eo fa dia aza miteniteny foana re ka natao aiza raha le vola e? Lasa ho marina raha lipo fa tsy ho tezitra nefa ianao raha lazaiko Zany ve tsy atezitra le rangahy ty ary lazao aingana fa miakatra eo fa tezerako dia asy anaovako anao eo. Kizao ary rea zany ho ary raha soary fa iny za teny an-dalana anatitra ny volan-drazaka iny nifanena tamin'ilay namako fahiny izay efa elaela ihany zay ro lanitsony eo ka dia raikitra teo ny tafasirina ro lahy ary ny afara tamin'ny fiarahana ny ala etaeta teo an-tsena kely izany dia lany teo ilay vola rehetra rea. Hay moka zany izy io. Ary hitako ianao hoe mamamamy ny arivan'iny moa zany laninao tamin'ny fatonjolam-botonao revo tany ny vola fa ianao ty ve raha lipo tsy mieritreritra sa ahoana? Aiza zany no ahitana vola nolona ny volan-drazaka ka? Avelao any aloha re zany fa andao ny vahaolana ny karohana. Ina vahaolana hitanao eo ka? Zany rehefa tsy misaina. Raha za aloha ny atenainao an'olo an'izany dia tsy misy io ndana mitady any amin'ny namanao nandaninao azy any. Aza dia manenjidresy re raha soary ndao ny vahaolana ny tadiavintsika re. Inona ny vahaolana omeko anao eo raha zaka nefa rapitso no tonga eo sady raha fijeriko azy tena ohatrany tena tsy anaiko mihitsy izy. Ka zao re ny vahaolana rehefa tonga eo ngiara zaka rapitso dia lazao izy hoe lasa ny Antananarivo vao maraina be hoe izy ka mety mbola tsy tonga eo raha tsy rafaka tapa-bolany fa rehefa tonga izy hoe dia asaiko mandalo any azonao ve zany? Ka raha tsy anaika nefa izy dia ahoana ka? Tsy hitondrany manam-pahefana eto ianao. Izy koa ve raha soary dia anao an'izany izy amin'ny mahalalako ayahy ny tsy avianany dia ho aiza fotsiny izany ianao io rapitso ka ho hitany any an-tsaha eny ianao raha andeha hiasa eny rapitso. Tsy hiasa eny aloha ka angamba andeha ho eny an-tsena eny rapitsoko sady sao dia mba mahita vahaolana any any
Mody eo. Ay, zay olona e. Ho avy eo. Hay, Ngarazaka. Manao ahoana ianao? Salama tsara ny fa mandrosa e. Ary ngaralipo zay ao ihany ve? Ka zaho mihitsy zao ry Ngarazaka no saika lazaiko anao Fa ahoana raha Matorasoary Ka efa programa mihitsy zao ny andrianao ato androany nefa izy misy zavatra maika miankina manaina mihitsy dia tsy maintsy nisy nale amin'ny voamaraina ny andrenivohitra dia tena nilaza tamiko izy hoe eo laotsiny any hono ianao mampanantena ihany koa nefa izy raha va tonga fa mivantanany aminao ka zany ve Rasoary dia mety rovina izy nefa ny tonga ka iny zao no tena mbola tsy mazava amiko tsara mihitsy ny fotoana tongavany ge raha araka ny filazany aloha dia eo amin'ny tapabolana eo angamba raha aingana indrindra eny ary fa dia andeha aloha zany ary Matorasoary mbola somary mamaka ihany mantsy fa mbola hijery zavatra kely eny an-tsena eny nandaliny fotsiny mantsy fa nanantena ny atratra azy tato ay moa izy zany tratrany tsy naposinako hitako zavatra tampoka be ilay izy dia izay ny afatra no maly ariva tsy mba nisy manana akory nefa dia vao maraina be izy dia valasy zay angamba aloha raha Matorasoary fa dia angadadalana aloha ay dia andeha sahady ve ianao Razaka maninona aloha raha mba miandry sakafo aleo aloha zokony ao ariana raha Matorasoary hitanao ihany koa mantsy fa ny andro ty efa mandroso atandro ihany ka sao dia tsy ahita izay zavatra tadiaviko eo ako eny ara fa dia omendalana ianao Razaka dia mbola mamerina fialatsiny re ianao moa ty tsy misy masaka akory fa vao mikarakarako tsy manina re zany raha Matorasoary fa dia veloma dia mampamanga ny Andralipo any eo natolotra malagasy ipsoma sy ny XL radio anareo teo ary tantara amitoy mandritra ty herinandro ty Rahalipo tantara amitoy nosoratany Diary Asina Fanala ireo namehana ny tantara fanantenana razanak'olona antasofilonena mamitiana Itokina Kalony ary Safidy Razafiarmana nandray feo Santa Finasitra nandrindra lafinaire teknika Citoyen Arinazy nanatontosa Diary Asina Fanala mbola itoy